ho fitsinjovana manokana ny malagasy izay miaina ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka amin'izao fotoana izao dia nisy ny fananganana toeram-pitsaboana iray antsoina hoe Centre Medical Fanasina etsy Ambohitrakely misy azy io izay fiaraha-miasa eo amin'ny profesora Andriatseheno Marcellin izay sady mpitsabo, mpikaroka, mpampianatra eny anivon'ny vondrom-pianam-piazana amin'ny manam-pahaizana manokana momba ny resaka ireo psikiatrizy na aretin'ny saina ny atoto ary ny ozatra ny tenany ka ny anampy ireo malagasy izay tratran'ny aretina toy ny AVC na koa ny Alzheimer izay mihabetsaka ny tanjony araka izao fanazavana izao. Ireo psikiatria zany izay kasika ny aretin'ny saina, aretin'ny atoa, aretin'ny ozatra. Io aretina io amin'izao fotoana izao dia anisan'ny tena mibetsaka tokoa noho ny mahabetsaka ary aretin'ireo zany na nanapa-kevitra indray iray asa amin'ny groupe amin'ny mba hamany olona ny malagasy izay sahirana tokoa, sahirana satria vitsy ihany raha miolotra amin'ny sampana hafa zao ohatra ny gynéco-obstétrique vitsy ny misehatra amin'io fitsaboana ny aretin'ny saina ny loha ary ny ozatra io zany. Notsindrin'ny profesora Andriatseheno Marcellin fa dia samy manana ny mampiavaka azy ny neurologie sy ny psikiatria saingy mifameno tanteraka izy ireo rehefa mandeha ny fitsaboana ilay olona iray. Ny neurologie aloha dia aretin'ny atidoha. Izy io zany dia mila fitiliana. Anisan'ny fitiliana ao anatin'io zany dia ametrahana fitiliana ny fiasan'ny électricité ao anatin'ny atidoha ataontsika hoe électroencéphalographie. Ny mikasika amin'ny psikiatria indray dia ny fampiasana amin'izy io dia misy fanafody ampiasaina fa tsy ampy izay. Psikiatria dia tsy maintsy misy fihainoana maharitra ilay marary sy ny fianakaviana. Eo fianakaviana ilay marary sy ny fianakaviana dia tsy vitanay moa zany ady fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny natao hoe psychologue, manana psychologue zay miara-miasa. Tena mijaly ny malagasy hoy ity mpitsabo sady mpikaroka mpampianatra ity rehefa totsy tsy fahasalamana satria raha herinandro maro izy ireo no miandry ny valin'ny fitiliana samihafa dia andro vitsomonja dia afaka malala izany ao amin'ny Centre Medical Fanasina ka antony nananganana ny toerana. Izy ireo izay mivarotra fanafody mirary ho an'ireo marary koa. Hoe raha tsy fanafody lafo vidy na farana avy any an-dafy dia tsy mahasitrana diso tanteraka izany. Fa zay mbola mampiasa fanafody efa mivoaka tamin'ny taonjato fa 80 nefa mbola mandeha ary mora tsisy mampiasa tsony dia izay zany no anisan'ny mikafanan'ity. Misy io zany atao aminay pharmacie. Ato zay zany dia mivarotra fanafody amin'ny olona zay tonga ato zany. Tsy ny malagasy irery ihany anefa no raisin'ity ivitoeran'ity an-tanana ny fitsaboana azy fa efa mikarakara teratany vahiny koa izy ireo amin'izao fotoana izao izay nisafidy manokana ny toerana rehefa lany vola be tany amin'ireo karazana toeram-pitsaboana hafa.